5 novambra Henri Ranjavola. Ny hotsaroantsika androany fa 5 novambra ary nahaterahany olo-manga ny Madagasikara dia tsy izy izany fa ny mpitandrina Henri Ranjavola izay sady mpanoratra sy mpampianatra ihany koa. Tany Fianarantsoa no nahaterahany 5 novambra 3 zanakiny commande nalefa ny fanjakana hova hitondra ny faritry Betsileo i Henri Ranjavola. Sekoly maro no nanovozany fahalalana sy fahaizana ary ny fahendrena toy ny tao amin'ny normal school Ambalanjatovo, Fianarantsoa, ny sekoly ny teo Ambojatovo avaratra sady mpitandrina ny mpanoratra i Henri Ranjavola ka ny solonanarany netiny dia ny taolozandriny. Henri Ranjavola postérieur. Gazety maro ihany koa no efa namoahany asa sorany ka anisan'ireny ny mpanolotsaina izay nisy fotoana izy mihitsy no tantana azy ankoatra ny dinidinika sy ny sombo tantara dia nandalina ireo fomba mampanao maro samihafa ihany koa ity olo-manga Madagasikara ity, toy ny fomba mampanao betsileo. Nampianatra tao amin'ny normal school Ambalanjatovo, Fianarantsoa, ny sekoly Paul Minol sy ny LMS London Missionary Society Ambojatovo. Mpitandrina tao amin'ny fiangonana ambonina mpamarinana nandritry ny 7 taona i Henri Ranjavola teo anelanelan'ny taona 427 sy ny taona 357. Tsy teo anivon'ny fiangonana ihany na ny asa soratra no nahitana ny Henri Ranjavola fa nandray anjara ihany koa izy teo amin'ny raharaham-pirenena na dia tsy miseho mivantana toy ireo mpanoratra namany aza. Raha nankalaza ny faha-100 taona nahaterahan'ny fiangonana ambonina mpamarinana ny lahady 4 novambra 1770 dia vao tsy hay fa isan'ireo olo-manga ny Madagasikara itaolo zandriny. 5 novambra 1770 nanaovana sonisy fanekena fampitsarana ny ady ny fanaovan'ny Frantsy sy Anglisy teto Madagasikara.